fananty tsy zahako voreny fa reny ngamba no hosingambola andavovositra satria efa natao naty amin'ny fanoherana taty amin'ny fanoherana ary nataoko hoe manao fihetsika ara-demokratika mbola mifandray amin'ny ratsa magaky am-panjakana mbola manoratra mbola miteny satria firenena raha manana fa mivaly teny zay azy dia fantatritsika tsirairay isanandro io fa dia herisetra no atao herisetra ara-batana mivatana ireny ny fanelinelelana ny fandaran'ny olona ary ny tsy fitovizana eo amin'ny fampiarana lalàna iainantsika andavanandro zany ka izy natosiky ny tenany ka lasa ohatran'ny hoe mampiseho fatahorana mihitsy ka na inona mihetsika dia ahetsika foana ny tanjaka dia hitanareo amin'izany fa zay ve ny tena tanjaka sa fahalemena dia alohan'ny rabitsy ny anambara azy eo efa lasy io raha ohatra moa hoe misy mazika rehitra daholo ny jiro dia tsy matsaka tsony ny olona tsy feny bita jaune diso kosa ny fanoherana raha mbola zany takiny fa raha mbola tsy misy vahaolana fa araky ny lazain'le député le sénateur anankiray hoe efa misy vinavina ohatrany hoe voamaly zareo vateo zavana natao ary tsy nataony tsy nitoiziny dia androany izy andeha anetsikeliko fotsiny hoe efa milanina daholo planinina na inona tsisy olona bady eto akory ao anatin'ny fikamanambe ny firenena mikamo zay mahatonga azy hoe assemblée générale ny firenena rehetra eran-tany zay assemblée générale dia mivory eo daholo dia mifankahita ao daholo dia mifampiteny dia mikabary ry tsiraray aby ny filoham-pirenena na filohan'ny fanjakana fa misy mpanjaka koa tonga ao dia samy miteny fa tsy maintsy miteny isika ary raha tsy miteny tsika dia milaminy zany aty zay no navonandreo hoe izay aty nge dia zao dia farangarangan'rehetra sady fa tady anam-pikasana n'olo mody io moa dia teste sonde fotsiny no ataony io no dia ampiteneniny daholo le olona tokony tsy mahay miteny rehetrarehetra zao hoe ohatran'izao sangisangy fa tena i efa ao ambadika ao zay ny anankiray dia ny ampalalana ny firenena mikambana izy no miaro atsika izy no manampy atsika aka ny tantsika na ray ny sasany ny fampijaliana ny vahoaka atsika dia antsika mitanena ny vahoakanay ny olonay tsy olona avy any velany makazy fa le terrorisme dia tahato anatiny mampijaly azy dia antsika milaza dia miteny reo rehefa avy eo ary izy tsy miteny hoe miteny amin'ny anarany mikabary izy amin'ny herinaratra mahatonga manohany ty taratasy ty dia mba mahalala melony fotoana izy masisina kely fotsiny zay satria rehefa miteny eny ny filoham-pirenena kabary tsy valiana fa ny olona miatrika anao io efa manana ny zavatra mitranga any amin'ny firenena adidiny olona adidinay mpanao politika adidiny rehetrarehetra mampahalala ny olona hoe inona marina zavatra eo fa ikabary eo dia zay dia manao biomasy zay manao azao raha iny olona inony zany fantatra ny olona ianao vao mijoro eto dia hoe fantatry ny olona fihinana atao any firenena dia adidy mihitsy ataoko hoe mampatsiaha an'izay fotsiny milaza zay tsy hoe tsy fitiava-tanindrazana koa zany hoe hoavy hoe maza zareo dia jereo fa alainy baraka ivelany eo atsika tsy marina zany olona nga tsy mahita an'io fa zany adidy ny mpanao politika zany fahasahiny zany toko laza ny marina ary ny marina ihany ny zavatra zay mitranga eto amin'ny firenena afantaran'ny olona memezan'ny olona fotsiny eo satria eo amin'ny roapolo minitra eo ny droanao eny dia mehezan'ny olona fotsiny eo anao sotena amin'reto mpanafika anareo reto ary mino aho fa tena voapilantsika mivoaka malagasy mizara tena mpitaina aminy satria tonga amin'ny fotoana zay tsy maintsy andraisantsika andraikitra andraisantsika ny fanapaha-kevitra marina misy fa mijaly faderanova na vahoaka ny mpitarika azo ny fandrahonana lavitra reo sy ny fampahoriana sy ny fampijaliana dia reto izahay miaraka amin'reto mpanotsaina ny tanarivo reto miaraka amin'reto solombavambahoaka reto ary miaraka amin'reto mpiara-polona sy mpikamana anatin'ny fasikiny ndreto izay resaka aminareo tena miresaka ny zava-misy ny zava-marina ary tavoaka rehetra izy dia mba anjaranareo mampita an'izy ihany anjaranareo ny laza hoe zao ny zava-misy marina
dia zavatra misy zany zao mizao fotoana zao mitsonaina zao dia zao tsy isika malagasy indray no tompotra amin'io amin'ny zava-misy eto toerana fa tena fampirorona fampijaliana tsy fanarahan-dalàna ary tena fanaovana fotsiny a didiny desambra eto tsy raharan-dareo tsony zany hoe lalam-panorina zany tsy raharan-dareo tsony zany hoe lalàna velona tokony sitrahany voaka malagasy zany tsy mendrika voaka malagasy ty ka dia zao izy alohany ampitainany afatra makany velany satria fivorimben'ny firenena mikambana zao mampitaitsika any aminy hoe inona ny tena ndraikitry ny filohan'ny repoblika amin'ny tany anankiray ifandimby teny eo a ro filohan'ny repoblika rehetrarehetra zao a na ro misolo-tena azy prime ministre na zay misolo-tena azy na misy tondraram-bahiny dia reto avy ny verimbelona zany andraikiny zany voalohany indrindra miaro ny vahoaka ao aminy izy zay ny asany ny inona zavatra manjo ny vahoaka na misy makankeliny dia tsy maintsy miteny ny filohan'ny repoblika hoe tsy mety zao ataonareo zao makankeliny manao kidina mpinina na misy mampijaly azy any na misy mampahory azy any firenena anankiray a dia tsy maintsy mamonjy izy faharoa miaro a ny tanindrazana na ny territoire raha misy a tady aka ny tanina na amin'ny fomba ahoana na fomba ahoana dia tsy maintsy mitsangana mijoro a ny filohan'ny repoblika milaza hoe tsy mety zao ataonareo zao a fa mahinana raina ny tanina satria sady miaro ny vahoaka izy zany no miaro an'ilay tanina ary fately farany ny asany filohan'ny repoblika dia miaro ny devise na ny vola vahiny ao mba tsy hitotongana mba tsy ho lasa volaboatra sanatria dia tsisy asiny intsony a ilay firenena izany zany zava-dehibe loatra ny fiarovana ny tahirin'olona ivelany misy tahirin'ny vorio a any ivelany misy ny ohatra zao ny firenena Suisse dia ny volamenany azy ny tena bezabe fa tsy likida ohatra zao ny firenena any Azia zao na ny firenena any Arabie Saoudite reny volamena ny tena tehiriziny dia ny etsiketa nefa ahoana fandeha ny etsiketa barana alefa daholo ny faranantsika dia tena anatin'izay kiondalana zay tsika zao ka asana tsy fahalalana ny responsabilitény sy ny rôle zonony avelo tsara ny responsabilitény président de république sy ny rôle misy azy samihafa zay na tsy fahalalana na tsy fahainana na fanahiniana koa satria dia mijery fotsiny izy hoe ny maninona rehetra izy menadareto misy naka mitsidina be satria ny akanjony tsy manao fanamina izy le olona sambotra azy dia mijery fotsiny tsy nanao fanambarana izy mbola veriko eny fa maly nanomboka tamin'ny 20 aho no mifampiresaka tamin'ny drala tamin'ny New York hoe mba ameo ny fiovan'ny fidrarany Madagasikara fa tena tsy mety zao ny antony zao tao amin'ny sadeka hoe zao zavatra misy aty Madagasikara nefa izay atya no tseriperson'ny sadeka ka mba tsara ihany nampatsahivonareo an'izy dia samy miara mijery zao izy fa hita amin'ny Facebook dao ny zatra mitranga dia nampalelo ny zatra mitranga omaly fa tsisy miaro mihitsy reo izy menadary eo nefa tena olom-boafidy izy ireo olona manana ny andraikitra izay natokisany voaka taminy ary ny zavatra nataony tsy hoe sanatiavy vavy izy nda hitondra olona nday rotaka fa anatitra n'ilay farangatavana fotsiny a angataka alalana izy a hoe mba afaka aneo ny etaetam-bahoaka fa tsisy rano tsisy jiro ndeto ary izay ilaza amin'ireo ny tena misy ireo aloha resahany dia avenireo any tany akikely ny zavatra tenenao ngery teto a tamin'izay fotoana izay a no nametrahany tataonivo firaisakina hoe nomboka izao a dia apetraka amin'ny andraikitra maflotarika chairperson ny SADC ny flo eto Madagasikara ka manana andraikitra izy amin'ny fanatahan-dalàna nefa ny zavatra nitranga omaly a dia iarahantsika malala fa mametraka sakana amin'ny fahalalahana maneho hevitra sy ny manodidina an'izay ka satria fa napetraka ay hoe ho ampatsahivina aminy fa izy ny tompona andraikitra voalohany ny fampanarahana ny lalàna eto amintsika dia tsy maintsy avohitra rehefa misy tranga tsy mifanaraka amin'izay voalaza izay zany ny zavatra hijoroana ihany koa sy amin'izay hetsika
voatao rehetrarehetra manohitoina ny andavanandrom-piainan'ny vahoaka izay miandrandra fandrosoana nefa ny zavatra atao amin'izany vahoaka zany dia amboletra. Zay zany zava-misy amin'izao fotoana izao. Tonga zany zahay eto anosy amin'izao fotoana izao zay hitantsika moa toerana zany tsy lavitra ny lapan'ny fitsarana. Ny fanotsaina ny tanàna izay lany tamin'ny fanerina isan'izany misy ny Madagasikara maro sy namanafa ihany koa. Ireo solombavavahoaka sy ireo mandraikitra samihafa izay avy amin'ny fanerina ilainy koa ny eto Madagasikara moa zany. Dia raha antsika nafantatra ny zavatra nitranga omaly tamin'ny sambodokotra tarika tamina fisamborana tsy ara-dalàna mpanolotsaina ny tanàna telo menada. Roa zany lasan'izy ireo tany. Indray moa zany tsy voabata tsara. Tranga dia nisy zavatra maro be famafo nandritra an'izay fisamborana sambodokotra andreo mpanolotsaina ny tanàna ireo. Ka za miteny eto zany dia nosafidian'izy telo menada Andriamatora Kotoasoa Faniry Albon Baba, Ramatoa Nirina Clémence, Ramatoa Miaina Lucina, misy Lydia Rafarala, mitondra ny tenin'izy ireo miaraka amin'ireto namana zay hitantsika ato aorian'ireto zany satria amin'izao fotoana izao dia mbola manaraka fitsabontena zany satria voadona mafy tamin'ny fomba nisamborana azy tsara dalàna izy menada. Sasany voadona any amin'ny lohany izay mbola misy fanahitainana, any amin'ny tratrany aty amin'ny potiny aty zany mangamangana ihany koa mpanolotsaina anankiray ary tsy dia afaka mandeha amin'izao fotoana izao. Ny iray aloha dia any amina toerana izay tsy maintsy assure ihany koa zany. Ankoatran'izay dia efa fantatsika zany fanapahan-kevitra ny raisiny tato amin'ny fitsarana amina sous-contrôle judiciaire ho azy menada mpanolotsaina menada. Na zany aza nefa misy fitaovana izay an'ny mpanolotsaina raha Kotoasoa Faniry Albon na ibaba zany telefônina miisa 3 izay nogiazany teo anivon'ny tandro filaminana zany. Izany hoe tamin'ny fomba ny samborana fanagiazana fitaovana ny fanahitainana amin'ny alalan'ny aretina izay mahazo an'izy ireo izay tsy maintsy andehanana any amin'ny tsara any amin'ny mpitsabo ny fampiasana ny lalàna amin'ny mampanolotsaina ny tanàna izay nampiasain'izy ireo teto amin'ny tanàna Antananarivo ohatra sy lafin-javatra maro izay nitsoboana izy ireo no antony. Ka zahay zany dia ametraka fitoriana dia nivon'ny fitsarana araka ny zon'izy ireo. Ka fitoriana izay koantoka zany ny filan-kevitra munisipaly Antananarivo noho ny tsy fiarovana mpanolotsaina ny tanàna 3 natao sambodokotra teo am-panatanterahana ny asany. Fitoriana kontra ihany koa sekretera-mpanjakana miadidiny gendarmerie sy ny filaminana anatiny satria ny zaraina roa izy roa omaly ray ny antoby akatilalana ny ray tao anosy tao ambese. Eo ihany koa ny fitoriana plainte contre X izay vatan-dehilahy maromaro gros bras sabotra azy ireo fa misy larina fiarakodia miparitaka ny an-tambazotra sosialy ihany, ary plainte contre X ihany koa izay misy namibaiko sy toromarika zany. Ka zay zany no nentinety zay aloha zany efa tonga eto laza ny eto zany fa tsy afaka mandray ny fitoriana satria tsisy mpitsara eto sa hoe tsisy ve eo mpiandro raharaha fa ho an'ny zo zay amin'ny maolo-bofity amin'ny maolo-kinena amin'ny andraikiny dia tsy maintsy ametraka fitoriana na inona zany. Indrindra ihany koa verina tsara zany dia ireo fitaovana izay nitazonany zany dia tena takina no ahafahana mamerina azy ireo zany ho any amin'ny tompony zany sao hisy hampiasa na alaim-panahy hampiasa amin'ny fomba hafahafa satria efa mitatra ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao dia zany rehetrarehetra zany tsy maintsy
hanaovana fiarovan-tena mialo mba tsisy olona alaim-panahy ka mety hiketriketrika zavatra hafa ao aoriana zao a famitsorana an'izireo zany. Ankoatran'izay moa zany tsara mampafantatra antsika zany vaoaka malagasy fa mitazona ny teniny a izy telo menada, mitazona ny teniny a ireo mpanolotsaina ny tanàna zay hitantsika ireo miaraka amin'ireo mpanolotsaina ny tanàna maro be avy amin'ny famerana, mitazona ny teniny ihany koa izy ireo hiaro ny vahoaka an'Antananarivo renivohitra zay maha-olo-pofidy azy ireo, indrindra hafatra nampitain'izy telo menada zay mbola ny mpitsabontena amin'izao fotoana izao a dia misaotra an'ireo olom-pirenena maro be zay a niraso ny rary fahasalamana nakahery azy ireo, misaotra an'ireo mpanolotsaina namana, misaotra an'ireo olom-bofidy ary hitantsika reto solombavam-bahoaka ny Madagasikara reto zay mampiasa an'izany andraikitra lehibe zany ihany koa zany, ireo lehibe nantoko maro be ary misy solombavam-bahoaka aza zay tena nampitain'izy ireo ny fisaorana ho an'ireo efa namaly satria manome ny maharary ny sy ara-dalàna ny nijoroan'izy ireo amin'izao zavatra mahazo voaka malagasy izao. Zay zany ny afatrafatra avy amin'izy ireo, mbola mitsabo tena satria tena marary ary tena ao anatiny ny fiesa-tsaina zany satria betsaka zany a ny zavatra tsangana teraky iny omaly iny a izy ireo zany, fa ho an'ny fandaminana ho amin'ny ho avy a ho fantatsika ihany ny toy an'izany satria efa raharaha-pirenena izy ity ary andraikitry ny rehetra fa tsy mijanona eo amin'ireo mpanolotsaina intsony. Makasitraka tompona.